riavana manarao amin'ny tompo dia mbola ho ampitonao amintsika rehetra trano ny fahasoavana sy ny fiadanana vavin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mbola ny loha-hevitra manao hoe sahia manolotra ny kolokolo ihany no badintsika amin'ny ity riavana satria izany moa no loha-hevitra badinina mandritra an'izao volana septambra izao. Ny zavatra azo lazaina riavana dia izao: ny olona rehetra ny na iza dia mba samy miezaka ihany manao izay mba tsy tafalatsaka ao anatin'izany atao hoe kolokolo izany amin'ny fiainana. Any am-boalohany tao mety ihany fa ndrisy fa rehefa misy ny manahirana, misy ny manjoro, dia matetika romboka ao anatin'izany ihany sika. Ary tsy vitsy avako no telo manao hoe la izy ny pasteur ny fanondrina sy ny fikasana dia mba tsy ho anatin'izany kolokolo izany mihitsy e, fa saingy rehefa misy zavatra manahirana dia tsy haintsony no miara ny tena tsy ho tafalatsaka ao anatin'izany kolokolo izany, satria tsy fantatsika izay ataontsika, ary indrindra dia tsy maintsy manaraka ambokony fotsiny ihany isika araka izany. Amin'ny tean'ity riavana tia hanampy ianao ny tompo, tia hanananao amin'izany fanahiny izany izy. Hita ny tompo ianao fa tsy tia hanao kolokolo, fantatry ny tompo ianao fa tsy tia hiaina n'izany kolokolo izany. Noho izany dia nomeny ianao iray ny teniny ao amin'ny Salamo 5:1 ka hatramin'ny 5, ny Salamo 5:1, angalatsika fampianarana mba hoentsika miaro tena, mba hoentsika miaina mba tsy ho tafalatsaka ao anatin'izany kolokolo izany. Misy zavatra telo ifampizarako aminao. Ny voalohany amin'izany dia ity: raha tiantsika ny tsy ho tafalatsaka ao anatin'izany atao hoe kolokolo izany, dia sahiny mijoro vavolombelona fa olo marina isika. Sahiny mijoro vavolombelona fa ianao kristianina io dia kristianina olo marina eo anatrehan'Andriamanitra. Hoy ny Salamo 5:1 riavana, andininy voalohany sy ny faharoa izay nivakina tamintsika teo: Jehovah, iza no toetra ao amin'ny tabernakelinao, iza no monina ao tendrombohitra ao masina, izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy sady misaintsaina ny marina ny fody. Riavana malala amin'ny tompo, lazainy mpanao salamo eto izay toetra tokony hananantsika raha tiantsika mba handeha ho tahaka ny olo-marina. Fantatsika tsara riavana fa izany tabernakely sy ny tendrombohitra izany dia ilazana ny toerana izay fiaonana amin'Andriamanitra, ny tendrombohitra Zion, fa ifandraisana sy ahitana an'Andriamanitra izany. Izany hoe rehefa tonga any amin'ireny toerana ireny ianao dia afaka mahita an'Andriamanitra ianao. Nefa ny fepetra izay ahafahanao mahita an'izany Andriamanitra izany dia tsotra: mandeha tsy misy tsiny ianao, manao izay mahitsy eo amin'ny fiainana ianao, ary misaina ny marina ianao. Izany ny zavatra tena tokony ho tsapantsika, ary izany ny zavatra tokony ataontsika raha tia hahita an'Andriamanitra isika. Raha fitininy izany riavako dia izao: raha tia hahita an'Andriamanitra ianao, Andriamanitra makahana kolokolo, Andriamanitra tsy tia kolokolo, ka ho tahaka azy ihany koa, mifandray aminy tsy tafalatsaka ao anatin'ny kolokolo, raha tia hahita an'izany ianao dia manana fiainana feno fahamarinana eo anatseny. Averiko ny aman-teny riavana, raha ohatra ka tsy tiantsika ny tafalatsaka ao anatin'izany kolokolo izany, dia sahiny mijoro vavolombelona fa kristianina olo marina isika. Zavatra tsy sarotra ohatran'izany dia azo edina amin'ity kolokolo ity riavana, hoy ny mpanao salamo, ary isika no angatahana mba hijoro vavolombelona voalohany amin'izany rehetrarehetra izany. Riavako malala, araka ny fanambarako teto dia izao: ny olona rehetra dia mba miezaka sy manana fifaliana mba hijoro amin'ny marina, ary raha samy joro amin'ny marina izany isika dia tadideo fa tsy misy tsony izany kolokolo izany eo amin'ny fiainantsika. Riavana malala, tadideo fa ny tompo dia volona hanampy antsika ho amin'izany. Tsy avelan'ny tompo miady rery isika. Paoly apôstôly amin'ny Korintianina 4:1, Korintianina 1:5 dia nilaza an'izao, manao hoe: moa tsy fantatrareo va
fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'andriamanitra zany lazainy paoly moa tsy fantatrareo fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'andriamanitra ry avako malalo amin'ny tompo raha satsika ny mijoro amin'ny fahamarinana dia mandova ny fanjakan'andriamanitra isika ary resitsika ikolikoly fa raha sanatria ka manana fiainana tsy marina kosa sika eo amin'ny fiainantsika dia ho zava-poana ihany zany ary tiany fotoana zay paoly apôstôly ry afako paoly apôstôly dia milaza an'izao hoe raha ianao nanana fiainana tsy dia marina loatra teo aloha dia manatona an'andriamanitra zay ny voalaza teo ataovy namany Jesosy Kristy fa rehefa tonga namanao Jesosy Kristy izy mbola vonina anadio anao amin'ny tsy fahamarinanao dikan'izany vonina analanao ao anatin'io kolikoly sy ny zavatsarotra izay niainantsika hatramin'izay eo ry havana manalo amin'ny tompo ny finiavantsika indrindra iova eo amin'ny fiainana izany tena fenitra voalohany indrindra azo hotsika mandresy ny kolikoly hoy paoly apôstôly ao amin'ny korintianina ihany ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo saingy efa voasasy ianareo ary efa nao masinina ianareo efa nao marinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy tamin'ny fanahin'andriamanitra izany hoe azo ny tompo atao tsara ny manadio antsika na dia tao anatin'ny tsy fahamarinana ary sika miaina tao anatin'ny kolikoly sy sisa ary sika azo atao tsara ny miainao anatin'izany mba hanana fiainam-baovao tsika eo amin'ny fiainantsika dia avana malalo amin'ny tompo anio araka ny fanambarako teo dia alahady ny sampana asa fitoriana ny filazantsara zany hoe ny mahafiangonana ny fiangonana mihitsy sampana anankiray zany ary inontsika efa mba hanangana an'izany tsika ty amin'ity fiangonana misy atsika ty ao ariana kely ao alahady izany raha mbola misy koa ny fitoriana ny filazantsara dia torino fahamarinana ary atao vaindohan-drarahany mpitory ny filazantsara rehetra manomboka ny amin'ny mpitandrina ka hatrany amin'ny kristianina rehetra ny vita batisa ny fanay fanasany tompo sy ny hafa rehetrarehetra sika tompona andraikitra ty anivon'ny fiangonana ny andeha amin'ny fahamarinana tsy misy tsiny mahitsy ary misaina ny marina dia foana ny kolikoly tsy aty amin'ny fiangonana ihany fa da hatrany anivon'ny firenena izay misy atsika zay ny voalohany raha tiatsika ny andresin'ny kolikoly dia mijoroa vavolombelona fa tena olo marina ianao ary azo taombava fotsiny zany fa tena hijoroa eo amin'ny fiainana fa ny faharoa dia ity raha tiatsika koa ny andresin'ny kolikoly hoy ny soratra masina araka ny salamy 5:10 dia izao mahaiza miara-monina amin'ny rehetra mahaiza miara-monina amin'ny rehetra iaraha mahalala ry avako fa ny antony mampirongatra ny kolikoly anie dia tsotra ny fisainan'ny tsirairay izay tsy mahalala fa tsy ny tenany izay kely ho an'ny tenany ihany izay tombotsoan'ny tenany ihany izay mahametimety ny fiainan'ny tenany ihany io tenanao io sy ny sisa sy ny sisa rehefa izay tafalatsaka ao aminao dia tadideo fa tsy maintsy manao kolikoly ianao satria tsy maintsy mitady izay tombotsoa eo amin'ny fiainanao ary dia tsy te halala ny hafa intsony ianao ka tsy afaka miara-monina aminy dia hoy ny salamy 5:10 raha tianao ny andresin'ny kolikoly mahaiza miara-monina amin'ny hafa dia mba tsy mitenanao ihany ny tenao fa mba tianao koa ny hafa eno kely kely aho fa nyvakiana tamintsika teo ny lioka toko 5:1 ka tamin'ny fahavalo fa matory roboka tao anatin'ny kolikoly ilay mpitandrina ny fananana ka no itsina fa tena tsy marina izy ary tsy mahazo mitandrina ny fananany tsony hoy ny tompony dia tsy nino fa tsy mba niatotreritra fitsy ny tenany fotsiny ihany izy tao anatin'izany rehetrarehetra zany tsy hainy miara-monina amin'ny hafa fa taty ariana moa rehefa tonga tokoa ny tokoa izy tsy mahay miasa izy zasatry ny asa fa nihina-potsiny tao anatin'izany fitiavatena sy ny sisy zany tombainy ihany miara-monina tamin'ny hafa ka revirevy azy ireo manao hoe raha izao nitrosanareo ity mba be eo amin'ny mpanompony ity mba be eo amin'ny tompoko fa ny ambiny ity ho azy anie le ambiny dikany raha zato izy ka 10 omeo ny tompony fa zany miantoka an'io fa io voasoratra fa ny 10 mbana amin'izay mba afaka miara-maina amin'ny hafa
dia ray ny tompony moa izy tamin'izany tsy hoe te mpiraitsykombakomba amin'ny ratsy ny tompony eto fantenaky ny tompony dia zao ay tena mba misaina ihany rehefa tonga ny sarotra ka tsy mahalala hoe ny tenanao fotsiny ihany misy fa mba mahafantatra ny hafa ihany ko ianao zay mba hampetrananao sy ny sisa ry havana malalo amin'ny tompo hoy ny mpanao salamo ao amin'ny salamo 5:10 teo ny andininy 7 tsy manendrikendrika amin'ny lelany sady tsy manisy ratsy ny sakaizany ary tsy manao zay hafa baraka ny namany izany no takeny tompo amintsika mba haitsika miara-monina amin'ny sakaiza mba miara-monina amin'ny rahalahy mba miara-monina amin'ny namany sy sisa izany no tena takeny tompo amintsika fa sainginy risy averiko indray mandeha sainginy risy tsy zany hitany atokantrano ano mety misy tsy zany hitany anaty fiarahamonina any tsy zany hitany anaty fianakaviana any tsy zany hitaty amin'ny fiangonana tsy zany hitany anivon'ny firenena tsy zany hitany amin'ny fanaovana politika any tsy zany hitany an'ireny toeram-piasana sy ny hafa rehetrarehetrareny tsy zany sainginy risy fa tsy zany aloha no misy atreto ry havana malala fa ny fiainantsika olombelona dia tsy mahalala miara-monina amin'ny hafa mifanendrikendriky sika mifanisy ratsy sika mifanala baraky sika tsy mifanady sika mifamono sika mifanompa isika izany mba eritreretisika fa mety amin'ny fiainatsika ry havana malala amin'ny tompo tadidio fa kolikoly avokoa ny fanaovanao zany kolikoly avokoa ny fanaovanao zany mivavava ny firenetsika io raha miteny an'izany ahy tsy miresaka politika fa miresaka ny tenin'Andriamanitra mivavava ny firenetsika io ary mba ho reny zay tokony andre azy ao tenin'Andriamanitra zao ka ho fatany fa tsy ny fanendrikendrena tsy ny fanisy ratsy tsy ny fifanajana tsy misy fifanajana sy ny fanalam-baraka tsy mifanaja tsy mifamono any anatin'ireny réseaux sociaux sy ny karazany rehetrarehetra reny no eritreretinao fa fitiava-tanindrazana no eritreretinao fa mampandroso ny firenena io no eritreretinao fa aizanao miaina miaraka amin'ny hafa tsia fa raha mahay mifankatia ny rehetra dia mba handroso ihany io firenetsika io fa raha mbola ohatr'izao ihany ary tsy mitsara akory ny teny an'izany no mbola hifandroritana sy hifanaratsiana sy hifanompana ao anivon'ny firenetsika dia tadidio ry havana fa tsy ho eken'Andriamanitra zany fa ianao mamafy ratsy ho an'io firenena io ry havana malalo amin'ny tompo izay fiainana misy ny tompony dia fantatsika tsara fa fiainana andovana fahasoavana tsy ho amin'izay fiarahamonina mifikitra amin'ny ratsy miteraka kolikoly tsy mifankatia sy izay voatanisa tetsy aloha akory no anana an'izany fahasoavana fiainana misy ny tompo zany fa ny fiainana misy ny tompo dia izay fiainana mifankatia enoany eny voalaza ny mpanao salamo 5:30 manao hoe endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy ny miara-monina fa voadidin'i Jehovah ny fitahina dia fiainana mandrakizay io mpirahalahy miara-monina io ianao mpivoady io zany io mpirahalahy miara-monina io ianao mpianaka io zany io mpirahalahy miara-monina io ianao mpiray-tapo io zany io mpirahalahy miara-monina io ianao vonatsorafozana io zany io mpirahalahy miara-monina io ianao mpiray tanàna io zany io mpirahalahy miara-monina io ianao mpanao politika io zany zay verinao fa rehefa hoe tsy mitovy hevitra aminao dia ratsy zany tsy sitrak'Andriamanitra zany io mpirahalahy miara-monina io itsika rehetra na iza na dia aty amin'ity firenena na ny raha ny tompo antsika dia azy dia zany rehefa mahay miara-monina tsika ty am-piangonana voadidin'i Jehovah ny fitahina rehefa mahay miara-monina mpivady ao tokantrano voadidin'i Jehovah ny fitahina rehefa mahay miara-monina ny mpiangonana voadidin'i Jehovah ny fitahina ary zany misitrak'Andriamanitra lavitra ny kolikoly resy ny fitiavan-tena ao anatin'izany rehetrarehetra zany
Riavana malalo amin'ny tompo alahady itotanambavaka ny sampana asa fitoriana ny filazantsarany aoka mba toritsika sy ataontsika zava-dehibe ny fitoriana ny filazantsara ny fiabanana izay hoetitsika mandresy ny kolikoly roa zay ny fantatsika riapa raha tiatsika andresy ny kolikoly mijoroa vavolombelona fa olo mariny ianao raha tiatsika andresy ny kolikoly isika dia mahaiza miara-monina amin'rehetra ary ny fahatelo farany dia izao raha tiatsika tsy hisy intsony ny kolikoly dia aoka hijoro isika mpino kristianina rehetra hijoro ka sa ilaza marina averonay mandeha tamin'ny voalohany dia aoka hijoro fa tena olo marina isika fa ny faharoa kosa dia ity aoka hijoro fa sa ilaza ny marina isika tsy amin'ny fiainana fotsiny amin'ny fa hatramin'izay avoaka ny vafanao ihany ko ny mpitory ny filazantsara dia aoka hitory ny filazantsara marina fa tsy ho an'izay sitrapony tsy hoentina anambakana vahoaka fotsiny ihany tsy hoentina hisandohana ny voninahitr'Andriamanitra ka ilazana fa izao ny mahamaiky eto amin'izao tontolo izao ka mampitona ny fifaliana dia tsy hanao hoe ny ran'Andriamanitra tsy hanao hoe ny toroan'Andriamanitra tsy hanao hoe izao na izao tsy izany mpitory ny filazantsara sadoka zany fa ny tena mahamaiky eto amin'izao tontolo izao dia ianao afaka milaza amin'ny olona ao amin'ny manam-pahoriana ao amin'ny malahelo ao amin'ny salama ao amin'ny sahirana fa tian'Andriamanitra izy ary tia zavatra zay ihany tsy ny hampalaza ny mpitory ny filazantsara fa ny mba hatonga ny Jesosy Kristy alaza ny ampon'ny tsirairay amin'ny fiainana tahaka izay nambara tamin'reto zanatsika reto tamin'izany riavana malalo amin'ny tompo ny risy mbola tsy sahany zany tsika kristiana tsy samy laza ny marina isika satria matahotra ary ny perikopaatsika dia manambaran'izany salamy 5:15 ery amin'ny tapany fa manodidina eo manao hoe sady sy mampiahana ny volany na mandray kolikoly anameloka ny marina ary dia volazany eo sy mivadika amin'ny fianianana na dia maningotra ny tenany aza izany fa ny zava-misy ry avako dia izao betsaka ny kristianina tsy manome voninahitra ny tompo maro ny kristianina no milaza ny kristianina fa tsy sa kosa ary mivadika amin'izany fianianana zany azy rehefa mafy miady ka anahirana azy ka maningotra ny tenany tsy zany ny takiany tompo aminao sy amiko fa ny takiany tompo amintsika dia mazava foanana ny kolikoly samyjoro milaza ny marina isika ary ny marina lazaina eo koa nefa dia aoka ho fatatsika tsara fa tsy ny marina araka n'izay heverina na ny marina araka izay heverinao fa ny marina araka n'Andriamanitra izay mitondra fiadanana eto amintsika ihany ry havana malala Paoly apôstôly ao amin'ny Korintiana voalohany toko 5:9 sy 10 dia tanisa ireo tsy marina rehetra eo amin'ny fiainana ary tena zavatra miseho zany matetika eo amin'ny fiainantsika ny tanisa ny reny izy ary tsarovy fa na isika kristianina aza dia mbola betsaka ny manao zany andehany averiko kely ovakina aminao ny Korintiana voalohany toko 5:9 sy ny 10 teo ry havako izao ny volaza moa tsy fantatrareo hafa ny olona tsy marina tsy mbaroa ny fanjakan'Andriamanitra aza mety ho fitany ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo samby sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny pierina sy ny mpimamy sy ny mpanaratsy ary ny mpanao akely dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra ry havako manalo amin'ny tompo mbola misy mpitory ny filazantsara mijangajanga mbola misy mpitory ny filazantsara manompo sampy mbola misy mpitory ny filazantsara tsy mitoky amin'ny Jesosy rery ihany fa mitoky amin'ny zavatra hafa mbola misy mpitory ny filazantsara kristianina mangalatra mbola misy mpitory ny filazantsara pierina mpimamo mpanaratsy mpanao akeriny sy ny sisa zany tsy samyjoro amin'ny tena marina fa manaikotakomany marina sy manaikotakomany tsy fahamarinana sy mitafy tsy fahamarinana kristianina sadasady zany
ary mba tsy ho zany manomboka eto ny fiainantsika fa mila resentsika izany ko andeha mba hijoro vavolombelontsika tena hitoro ny filazantsara marina dia ny filazantsara ny Kristy mba ho hitany tokoa isika fa tsy menatra ny ho vavolombelony tompontsika. Raha tanteraka isika ireo zavatra telo ireo dia faly amintsika ny tompo ary tena ho resiny koloko.